Sifonimaita Nifasana Nishanatita Indrifaresi Isautuntu Disauten Tifani Tanganana Sambatau Jesu Nana Santupuni Sambatau Jesu Nakini Watatana Akyani Fitavana Akyani Filukwana Rakiti Pawa Pudalandaga Hare Hare Akyana Sinani Tampamutena Afatita Mina Nai Kyana Timba Nuterena Nipuda Nava Nitana Nama Nirina Tuja Nama Nitana Sakuna Desene Sota Ilala Mahina Sambata Teso Nana Sakukuni Sambata Teso Yakine Watatana Akani Fityavana Akyani Filukwana Akiti Pawa Pudalandaga Hare Hare Akyana Naseuna Wilai Fana Mandasiyadu Kanyalamana Tulai Sakana Tafahavaluku Timisimana Bumbakakuri Sayewakanana Isani Dindanu Ilasaku Hare Hare Akyana Sambatau Tesu Kukuniri Sambatau Tesu Nakine Watatana Akyani Fityavana Akyani Filukwana Rakiti Pawa Pudalandaga Hare Hare Akyana
Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Afaka nidirany tompo sady ianao. Donne gloire, asandrafitry ny tompo ny tompo. Gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Sotanao Jesosy. Manaja anao manefinahitra anao tompo. Mendrika anao libera, mihaja, mivoninahitra Jesosy. Mendrika anao irery izany. Ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy, misaotra anao izay. Libera anao tompo. Mendrika mivoninahitra anao Jesosy. Mendrika mivoninahitra anao Jesosy. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je peux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Sauve Jésus, alléluia. Je donne gloire. Mendrika mivoninahitra anao Jesosy, mahalala misaotra anao Jesosy. Tiako loatra anao Jesosy. À l'agneau, alléluia, alléluia. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à nos Jesús. Gloire, gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. À toi seul la gloire. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Je donne gloire. Merci Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à toi Père, gloire à toi Seigneur. Et à l'agneau. Merci Seigneur. Gloire à toi seul la gloire et ce que tu fais. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao
Anio alakamisy faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay 2025. Alleluia, alleluia. Misaotra ny tompo lehibe isika satria afaka nidera azy isika teo. Na tsy hainao ary ny hira fa hainao ny hira hatrany am-piandohana, dia ny hira tamin'ny fiandohana dia hira gasy aloha no nalefako teto. Manambara ny aminy hoe tsy misy rehareako afa-tsy Jesosy. Alleluia. Engane ka tena ho reharehanao koa ne Jesosy tompo. Engane ka tena ho reharehanao koa Jesosy satria izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ary ny hira tarinan'izay dia hoe avy fanahy masinao. Niantso ny fanahy masina koa isika. Tsara ny tompo, ry havana, tsara ny tompo. Engane ka tena aharitra ianao hitady Jesosy satria izy irery ihany no tokony ho tompoina. Izy irery ihany no tokony hankalazaina. Ary ny taorian'izay dia hoe je donne gloire. Ame voninahitra an'Andriamanitra isika, ame voninahitra an' Jesosy isika, izy irery ihany no mendrika omem-boninahitra. Izy dia izy irery ihany. Izy no mendrika ajaina, izy no mendrika ankalazaina satria tsy misy afa-tsy izy irery ihany no mendrika ho tompoina. Izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia i Jesosy izany, izy irery ihany. Ry havana, tiantsika ny tompo, tena tiantsika ny tompo. Ny fitiavan'ny tompo antsika dia nanolorany ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Ka tokony ho tsapantsika ny amin'ny fitiavany antsika ka hanolotra ny tenantsika koa isika ho azy irery ihany. Ho azy irery ihany. Tokony omentsika azy ny voninahitra araka ny hira teo. Ry havana, ny tenantsika izay tsy mendrika akory no navotan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Nefa ny zinona moa isika zanak'olombelona. Fa mbola ny famindram-pony no natoy izao antsika. Hivavaka aloha isika, angatantsika ny famindram-pony tompo amintsika, hiderantsika azy alohantsika indray tenin'Andriamanitra, ahafahantsika hibebaka rehefa avy eo ary hitondram-bavaka izay vavaka tiany tompo koa hoentintsika ihany koa rehefa avy eo. Hivavaka aloha isika, asandrato ny vavakanao, anajanao any tompo, za koa anaja ny tompo. Izy ilay Yeshua Amasia. Hivavaka isika, hidera azy isika, ankalaza azy. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao izay. Midera mankalaza Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ianao le mendrika omem-boninahitra. Ianao le mendrika ajaina Jesosy, ary tsy misy toanao Jesosy. Ho any amin'ny iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao. Ianao ilay mpamonjy Jesosy. Ianao no mendrika omem-boninahitra. Ianao irery ihany tompo no antsoinay amin'izao andro alina izao. Tompo, mety après-midi ny any amin'ny toeran-kafa na mety koa maraina. Fa ny tia misy ai Jesosy dia alina. Oka ianao tompo hanatrika zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy ka tsisy hiala eto tompo raha tsy efa nafahanao ary koa efa notahinao Jesosy. Misaotra mankasitraka anao, manaja anao izay, mideranao izay, mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra masina sy mahery ianao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao, mendrika omem-boninahitra ianao, ka miantso anao izay Jesosy. Miantso anao izay tompo alohan' izay andray teny avy aminao. Oka ianao Jesosy no ampiteny eto. Oka ianao Jesosy no hiasa amin'ny zanakao tsiraray avokoa, ka mangataka ny fanahy masinao amin'izao andro alina mangina izao. Miasay ianao fanahy masinao, ka ny asa maty Satana rehetra dia tsy hanakely, tsy hanapahefana aminay izany. Fa didiko amin'ny ran'i Jesosy avy a Nazareta, mialinareo Satana, potehako amin'ny ran'i Jesosy ny devoly mpanafika rehetra dia raha vako amin'ny ran'i Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo tsy manakery, tsy manapahefana. Ny asa maty Satana izay mitady hanafika amin'ny écran dia fodorohiko amin'ny ran'i Jesosy avy a Nazareta, dia raha davaka ny elo ianareo ny devoly mpanafika rehetra, ny zana-tsipika dia tsisy ambinina fa potehako amin'ny ran'i Jesosy, ravako amin'ny ran'i Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo Satana. Ny mpaperikerika rehetra, ny
fanahy ratsy rehetra dia adorako amin'ny rano Jesosy, raha vako amin'ny rano Jesosy dia afaka ny hery ny plasinareo satana tsy manan-kera tsy manam-pahefana aminay fa afatotra amin'ny rano Jesosy dia atsipiko any andavaky ny herinareo any plasinareo. Vahoaka Jesosy ny ranao andrakotra Jesosy izao écran izao ka andranao tompo andrakotra Jesosy ny amponanay Jesosy ka oka izay ifantoka tsara aminao Jesosy, oka izay tompo hiahona aminao Jesosy ka oka izay Jesosy andray teny avy aminao satria anao no Andriamanitra tsara indrindra ka oka ny afinao Jesosy no manda manodidina anay tsiraray avy ka amboary Jesosy avao zay Jesosy ka tsy hisy ala eto zay tompo raha tsy efa navaozinao Jesosy efa namenao indray ny fanahy masinao anavao anay anatinay tsiraray avy ka misaotra Jesosy manasanao zay tompo malalao mitongava tompo atreo izay enoy ny fivavakay atreo zay Jesosy fa mangetaetanao zay tompo milanao zay Jesosy maaminay ianao Jesosy malalao ka mitenena aminay indray ianao araka izay tianao ambara ny amin'ny teninao zay raisinay Jesosy dia oka ianao no hiteny tompo mitenena fanahy masinao oka ianao indray ny kontrola ny tenako manontolo oka koa ianao indray ny kontrola zanakao tsiraray avy ka tena ifo ny masom-panahy tsiraray avy ka tena hiaona aminao ary ho tanteraka aminay ny hira teo hoe tsy misy reharehako afa-tsy ianao Jesosy engany ka tena ianao no reharehanay Jesosy ianao irery ihany ka ny zavatry ny tany dia efa mandalo izany fa aminao no tena fiainanay ka misaotra Jesosy makasitraka fenao. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Amen. Amaky ny ten'Andriamanitra isika tompoko ny tenin'Andriamanitra ny teny izay nomeny tompo antsika an'io zany dia ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany zany no nomeny fanahy masina zany antsika zany an'io io zany no raisintsika zany an'io. Tsy ho raisintsika manontolo io Timoty voalohany io zany fa ny nomeny fanahy masina dia manomboka eo amin'ny 2:20. Timoty voalohany toko 2:20 no raisintsika dia ho vakiantsika io hatramin'ny 2:7 zany. Io zany no nomeny fanahy masina antsika zany an'io. Dia mangataka aminao iaraka mamaky amiko ingany ianao nokatra baiboly koa eo anoloanao na amin'ny telefona moa iarakaraka anao fa ny tena tsara zany dia tena hoe manana baiboly taratasy satria tompoko ho avy ny fotoana izay tsy hisiny telefona tsony satria na dia misy telefona renao mety hiovako ny zavatra voasoratra ao satria ny fahavalo dia fetsy tena fetsy ny fahavalo izay mitady anapotika antsika ka tsara manana baiboly taratasy iny afaka ampiasainao tsara iny satria tompoko ho isy mihitsy ny baiboly sandoka izay hoforonony fahavalo efa misy ihany efa nareo hoe efa misy zavatra nalala izy ireo anatin'ny tenin'Andriamanitra izany ampitan-dranomasina no misy an'izany ka mila mitandrina isika tompoko fa mila tsika mividy aingana baiboly dia iny mbola azo malalaka ny tenin'Andriamanitra. Misy amin'ny toeran-kafa tsy azo malalaka akory ny tenin'Andriamanitra fa isika dia sambatra izay mbola afaka manana tenin'Andriamanitra eo amintsika izany. Mbola afaka mividy zany amin'ny tandrazantsika zany raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 2:7. Eto zany tenin'Andriamanitra alohan'iza amaky azy ahafantaranao azy sahady dia ity Timoty ity zany dia i Paoly apôstôly zany no vakitsika kely ny 2:1 amizay fantatrao le izy satria teny taratasy nosoratana zany izy io ho an'ny Timoty zany. Ho vakitsika 2:1 dia tsika tonga dia mandray ry amin'ny 2:20 tsika hatramin'ny 7:20. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titre dia hoe fiarabana. I Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika no mamangy any Timoty tena zanako amin'ny finoana ho aminao anie ny fahasoavana famindram-po fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Eo zany manambara hoe i Paoly apôstôly zany no nanoratra izany an'ito teny ito ho an'ny Timoty zany. Ho raisintsika ny ery amin'ny 2:20. Ny 2:20 dia manambara hoe ny titre zany hoe fisaorana an'Andriamanitra. Alleluia.
dia inontsika tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly. Ozy izy hoe vakintsika 2:20 na Jesosy tompo dia midina isika hoe izao dia misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana nohony azafady aveko mandeha kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana nohony tsy finoana no nanaovako ireny fa mitafotafo ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny dia izaho no lohany kanefa izao no namindrana fo tamiko dia ny mba hanehoany Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharo-po rehetra ho fianarana ho an'izay hino ho azy ka hahazoany ny fiainana mandrakizay ary ho an'ny mpanjaka mandrakizay tsy mety maty tsy hita maso dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Alleluia, alleluia. Eto zany dia i Paoly apôstôly nanoratra zany ity epistily ity zany ho an'i Timoty zany. Timoty zany nanoratany an'io. Tonga amintsika nefa le tenin'ny Paoly apôstôly an'io. Inona moa nambaran'ny Paoly apôstôly taminy? Inona zavatra nambarany taminy? Ny zavatra nambarany taminy dia ny amin'ny toetra izany izay tokony tsy ho ananantsika intsony. Misy toetra ao ary misy koa zany tsy maintsy hoe mana fanetretena zany isika. Rehefa natsoiny tompontsika. Tsy hoe kory hoe olona mpitoro ten'Andriamanitra iny kory no tsy maintsy manana toetra mendrika natrehan'i Jesosy. Fa rehefa manatona an'i Jesosy ianao ka te ho voavonjy te hiditra lavitra dia mila manana toetra mendrika natrehan'ny tompo. Tsy ny olona mitoro teny ihany akory hoe tahaka izao hoe mama Felicia mitoro teny izao ihany akory no hoe tsy maintsy manaraka amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fa ianao koa na dia hoe olona tsotra mivavaka tsotra ianao dia tsy maintsy koa ianao miaina araka an'izay satria tompoko ianao no hijorana atrehan'i Jesosy fa tsy eo akaikinao ahako na koa hoe ny olona izay mitondra fivavahana amin'ny toerana misy ianao dia mila koa zany ianao izay miaino tsy maintsy manana koa fiainana masina mendrika natrehan'Andriamanitra izay voatafiditra lanitra. Tsy ny olona mpitarika fivavahana ihany akory no manana ary hoe tsy maintsy hiaina araka fahamasinana sy fahamarinana fa ianao koa izay mivavaka manatona an'i Jesosy dia tsy maintsy ho toy izany ihany koa satria ny tsirairay avy no ho tsaraina. Amen. Ny tsirairay avy no ho tsaraina. Alleluia. Ry havana, aza manarak'olona. Raha manaraka olona ianao ka mifikitra amin'ny olona dia tsy ahitan'i Jesosy mihitsy ianao. Mila ianao manatona an'i Jesosy dia mifikitra amin'i Jesosy. Marina fa miaininareo ny fampianarana, miaininareo ny fampaherezana, izay ny hoe ray aman-dreny ara-panahy. Reninareo ara-panahy eto manambara aminareo izay tia ny fanahy masina ambara. Fa tsy hoe zako akory no arahinareo, fa Jesosy no arahinareo. Ny teny rehetra izay tonga eto dia avy any amin'ny tompo izany. Dia izy no lohany. Izy no lohany tsy maintsy arahany tsirairay avy. Ry havana, mila isika mahatsapa tsara an'izay hoe Jesosy no lohany dia izy no arahina. Jerevy tsara ny tenin'ny Paoly apôstôly eto, raisintsika ny 2:20. Izao amin'ara Jesosy vakeo amin'ara Jesosy ny teny, vakeo amin'ara Jesosy tompo ny teny. Izao dia misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Amen. Hatreo aloha.
Hitanareo? Jereo i Paoly apôstôly dia ny zavatra nambarany eto amin'ny Timoty dia ny teny izy hoe izy zany dia nisaotra izy zany an Kristy Jesosy. Amen, amen, amen. Tokony zany isika hisaotra Kristy Jesosy aloha voalohany indrindra. Izy no mila hisaorantsika voalohany amin'ny zavatra izay miseho amin'ny fiainantsika. Satria izy zany no mampahery antsika. Jesosy no mampahery antsika. Izy no mampahery antsika aloha. Hitanareo rehefa mizara tenin'Andriamanitra ako dia miteny misy matetika hoe za aloha no mahazo voalohany izay vao ianareo. Satria tsy hoe kory hoe za mizara tsy mila koa fampahirizana avy amin'ny Jesosy. Za mihitsy mandray voalohany fampahirizana dia ianareo avy eo. Satria rehefa ao amin'ny tompo isika dia tokony ny olona anankiray rehefa mitondra tenin'Andriamanitra tsy mieritreritra hoe ho an'olona eo amin'ny enfasiny ihany na izay olona hitoriany teny. Fa ho an'ilay olona aloha, ahoana moa ny fomba fiainan'olona anankiray raha mieritreritra ny olona anankiray mitory tenin'Andriamanitra nefa izy ary tsy masina akory amin'ny fomba fiaina. Tsy mety zany. Raha ny fitoem-piainan'ilay olona tsy mendrika anatrehan'i Jesosy, ny fomba fiaina tsy mendrika anatrehan'i Jesosy, dia ny teny zarainy dia izy ho any amin'ny afo be. Ho any amin'ny afo be hoy aho. Fa ny olona izay mandray ihany nefany. Fa tsy hoe kory ny olona rehetra izay miaina. Fa izay olona tena mandray ny teny, raha tena teny marina araka ny ten'Andriamanitra nambaran'ilay olona. Teny marina hoy aho satria misy koa mantsy ny mandika ny ten'Andriamanitra amin'ny tsy izy. Arakaraka ny nofo no ataony fa tsy araka ny fanahy. Dia izay olona mandray ilay teny avy amin'Andriamanitra, raha ilay teny araka ny fanahy masina, ilay teny mivoaka, dia ilay olona mandray ny teny ary tena hoe mampiasa azy amin'ny fiainany no ho voafonjy. Fa ilay olona mizara tenin'Andriamanitra nefa mbola manaonao foana tsy mendrika koa anatrehan'i Jesosy dia ho any amin'ny elo. Izay ilay izy, ho any amin'ny elo. Izany hoe tsy izay olona miteny hoe araka ny teny tompo hoe tsy izay olona miteny aminy hoe tompoko miditra fanjakany lanitra. Ny olona nge afaka miteny daholo hoe tompoko Jesosy. Tsy izay olona miteny hoe kristianina ahako, na hoe mpanompon'Andriamanitra ahako, na hoe mpivavaka ahako no hiditra lanitra. Mila mitandrina isika tompoko. Fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ihany, izay ny ten'Andriamanitra. Fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ihany. Misy ny olona hoe mpitory teny dia vitany fivavahana dia foka sigary ny ivelany. Ary koa hitany ivelany ohatra hoe misotro tokana ohatr'izany. Misy anie olona toy izany. Aiza ny fanahin'ny tompo amin'izany? Dia mino va ianao fa ny fanahin'ny tompo ao anatinao? Tsy afaka mikambana amin'ny fahavalo mihitsy Jesosy. Tsisy fanahiny iray mihitsy ao anatin'ny olona izay hoe iny fa foka sigara nefa ny hoe miteny hoe pastera na hoe mpitondra fivavahana hafa izany. Ry havana, tsisy toy izany mihitsy. Tsisy olona tafiditra ny lanitra raha ohatr'izany ny ataon'olona izay tsy ho tafiditra lanitra ny olona izany ohatra ohatr'izay ny ataony. Na ohatra koa raha hoe mpiandry io, na inona plasy misy anao anatin'ny fiangonana izay misy anao, na koa ianao mpikarakara koralina, na koa ianao koralina, na koa ianao mpivavaka tsotra, na inona plasinao. Ka raha mbola mifoka sigara misotro toaka dia tadidio tsara fa misokatra ho anao izay ny varavarany afo be. Ry havana, ny tompo tsy azontsika vazivaziana fa tsy maintsy marina isika anatrehan'i Jesosy. Tsy maintsy marina isika, tsy maintsy madio ny tenantsika, ny vavantsika, ny fanahintsika satria tokony tena ho tempolon'ny fanahy masina isika. Fanahy masina tsy miara-mipetraka amin'ny fahavalo tompoko. Fanahy masina tsy miara-mipetraka amin'ny fanahy ratsy. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra miara-mipetraka amin'ny fanahy tsara, fanahy marina. Izay ny ipetrahan'ny fanahy masina. Fa raha vao misy fanahy maloto anatin'olona iray dia aoko ho fantatrao fa ny fanahy masina tsy hipetraka ao raha mbola man'Andriamanitra kely hafa ianao. Izay ilay izy. Raha vao man'Andriamanitra kely hafa ny olona iray dia tsy ao izay ny fanahy masina. Ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Verina amin'ny ten'Andriamanitra isika.
eto zany Paoly apôstôly dia niteny izy hoe 2 hoe ao amin'ny Timoty 1:1 dia hoy ny Paoly apôstôly hoe izao dia misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Amen. Hitanareo izany nataony tompo mahatoky izy zany ka notendreny tompo ho amin'ny fanompoana. Amen. Satria ahoana moa no niantsoany tompo any Paoly ho lasa ho mpanompo notendreny amin'ny fanompoana? Jerefa niteny izy eo ambany eo, hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe 2:13 dia izao izay mpiteny ratsy fahiny hatreo aloha. Jerevy ny tenin'ny Paoly apôstôly ozy izy hoe izao azafady dia izao izay mpiteny ratsy fahiny. Amen. Hatreo aloha zany hoe efa passé, efa lasa izany, efa lasa izany. Zavatra efa ratsy nataony teo aloha nambarany eto, fa tsy akory hoe ny teny Paoly apôstôly mbola mpiteny ratsy izy. Misy ny olona mpitondra fivavahana mpivavaka dia hoe mbola miteny ratsy foana, misokatra amin'ny vava dia mbola miteny ratsy, ry havana tsy mendrika natrehan'ny tompo izany. Ety Paoly apôstôly dia niteny izy hoe fahiny izy no niteny ratsy, dia izao izay mpiteny ratsy fahiny hoy zavatra efa lasa izany, efa lasa izany. Dia hoy ihany teniny hoe sady mpanenjika. Hitanareo izany mpanenjika, zavatra efa lasa koa izany. Izy dia nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra teo aloha. Fantatsika tsara ny tantarany, afaka vakianao ny amin'ny asan'ny apôstôly raha ohatra mbola tsy fantatrao ny tantarany Paoly apôstôly. Izy anisany nanenjika ny mpino izay nanaraka an' Jesosy teo aloha. Dia hoy ihany koa izy hoe sy mpampahory. Amen. Ry havana, nampahory ny kristianina teo aloha i Paoly apôstôly. Zavatra efa lasa avokoa izany, zavatra efa lasa avokoa izany. Izany hoe toetra ratsy teo aloha fa ankehitriny efa olona vaovao. Tokony ho tsapantsika tsara fa tsy mitovy ny ankehitriny sy ny efa lasa. Rehefa mitompo isika dia tsy maintsy miavaka io, tsy maintsy miavaka io. Tsisy mihitsy akory olona anankiray hoe lasa zanak'Andriamanitra izy, lasa mpanompon'Andriamanitra na hoe lasa mivavaka amin'ny tompo, dia mbola fitafiny taloha ihany no mbola fitafiny amin'izao. Na koa hoe ny fomba fiteniny taloha ihany ny mbola fomba fiteniny amin'izao. Na koa hoe mbola namany taloha ihany, mpiaraka manao fahadalana aminy ny mbola namany amin'izao. Ry havana, mbola tsy izy izany, mbola tsy izy izany. Tsy maintsy lasa olona vaovao isika. Eto i Paoly apôstôly dia mampianatra antsika fa zavatra fahiny no ambarany izay efa nialany izany. Mpiteny ratsy izy fahiny, ary mpanenjika izy fahiny, ary koa mpampahory. Zava-doza izany. Maro ny olona nijaly noho ny amin'ny Paoly apôstôly, fa ny famindram-pon'i Jesosy taminy no nahatonga azy mpanompon'i Jesosy. Efa olom-baovao izy. Izay ilay tenin'Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ry havana, tsy maintsy lasa ny zavatra taloha amin'ny fiainantsika tsiraray avy, tsy maintsy lasa. Dia tsy maintsy isika tonga vaovao, izay ny fanahy masina vao mitoetra ao anatintsika. Tsy maintsy isika miezaka miala amin'ny toetra ratsy rehetra taloha. Tsy maintsy. Misy matsy miteny hoe tsy mety afaka mihitsy amin'ity toetra ity. Ry havana, ianao zany no tsy te hiala, ianao zany no mbola tsy te hiala, satria ny toetra ny nofo rehetra dia ny Satana izany. Ny tompo dia tsy nanome antsika fa na ny fahosana,
rehefa mitompo isika fa fanay mahery no nomeny antsika aresy ny fahavalo rehetra ka tokony isika aresy izay zavatra misy eo anaty antsika zany raha momba ny nofo ninona na inona na inona io na inona na inona na inona io ry havana fa raha n'olona ray miteny hoe tsy mety afaka dia ianao zay mbola tsy te hiala dia ny afo be ny miandry anao mara zany tompoko fa miverena dieny izao dia ny mbola misy ny fotoana eto i Paoly nanambara fa zavatra talohana izany fa ino hoy izy fa ino hoy Paoly nambaran-tsara ny amin'izy izay ny teny ratsy ary koa mpanenjika sy mpampahory dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoy ny tony 9:10 hoe kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana noho ny tsy finoana no nanaovako ireny. Amen. Hitanareo izany nahazo famindram-po izy satria tamin'ny tsy fahalalana hoy izy tamin'ny tsy fahalalana hoy izy Paoly apôstôly eto ary koa noho ny tsy finoana no nanaovany ireny izany. Ry havana so dia mbola misy ota ataonao nefa fantatrao mitandrema tompoko satria araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina izay raha minia manota isika nefany efa nafantatra zany fahamarinana dia fiandrasana mamay fitsarana mamay no miandry antsika mila mitandrina isika tompoko. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra fa izay afafintsika ihany no hojinjaintsika izay afafintsika ihany no hojinjaintsika ka mila mitandrina mafy be mafy isika. Ry havana tiantsika ny tompo ary mitady izy antsika mba hanaja azy ary hiverina aminy. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:7 zao isika fa mitafotafo ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Natreo aloha hitanareo zany mitafotafo zany tena mara zany ry havana mitafotafo ny fahasoavan'ny tompontsika ny tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Lehibe ny fitiavan'ny tompontsika lehibe ny fitiavany antsika ka tokony isika tena hoe hiezaka mafy mihitsy hanaja azy hankatoa azy ary hanatona azy satria tsisy lalana hafa ety ambonin'ny tany azahoantsika famonjena afa tsy ao amin'i Jesosy irery ihany. Mitafotafo ny fahasoavan'ny tompontsika zay ny ambaran'ny tompo eto zay ny ambaran'ny Paoly apôstôly eto azafady mitafotafo ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy maintsy ao amin'ny Kristy Jesosy isika izay isika vao ho tafiditra ny lanitra. 9:10 mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny dia izao no lohany. Amen. Hitanareo izany eto zany Paoly apôstôly dia miteny amintsika izy zany mbola hamarininy ihany fa Jesosy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota ary amin'ireny hoy Paoly dia izao no lohany. Izy zany no niteny hoe lohany izany amin'ny mpanota. Isika koa tokony hiteny izany tsika tsiraray avy tsy Paoly apôstôly fa isika tokony ho lohan'ny mpanota koa tsika ne izay ratsy tsika lohan'ny mpanota tsika nefa novonjeny Jesosy. Izy namindra fo tamintsika izy nanavitra antsika nanafaka antsika izy tamin'ny faharatsiantsika tsy mendrika koa tsika hiditra ny fanjakany lanitra nefa noho ny fitiavany tompontsika dia novonjeny isika nafahany isika ary novonjeny ny amin'ny faharatsiantsika rehetra. Ny fitiavany tompo izany no natoy izao antsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoy izy amin'ny 9:10 amin'ilay voalohany eo hoe mahatoky
ka tokony ekena amin'ny fakasitrahana rehetra izao teny izao. Hitanareo zany mahatoky zany, tena mahatoky, zavatra marina, zavatra mahatoky, ka tokony ekena amin'ny fakasitrahana rehetra, tokony mankasitraka isika. Ry havana, ny famonjena tolotr'i Jesosy dia tsy voavidim-bola, tsy voavidintsika vola ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazofijaliana, na dia hoe ananantsika azo tontolo izao dia tsy hatafiditrantsika lanitra izany. Ny famonjen'ny tompo rery ihany teo ambony hazofijaliana no tokony ho raisintsika ary tokony ho hajaintsika tanteraka. Ry havana, tiantsika ny tompo, oka hiomana ianao hibebaka rehefa avy eo. Eto i Paoly apôstôly ny teny hoe izy matsapa izy zany, natsapa satria efa tsy eo intsony i Paoly apôstôly, natsapa izy zany, izy zany no lohany ny amin'ny mpanota. Isika ihany koa hibebaka isika, tokony hatsapa ny faratsiantsika rehetra isika izay hota nataontsika, satria tsika tsy mendrika isika, tsy mendrika isika, ka tokony tsika hatsapa koa ny faratsiana izay nataontsika tamin'ny fiainantsika rehetra. 9:40. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hanehoan'i Jesosy Kristy eo amiko, izay lohany ny faharo-po rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy ka hahazoany ny fiainana mandrakizay. Amen. Itanareo zany, jerevy ny teny Paoly apôstôly, hoy izy hoe kanefa izao no namindrana fo tamiko. Hatreo aloha Jesosy namindra fo tamin'ny Paoly apôstôly. Ny tompo koa te hamindra fo amintsika. Ry havana, aza mieritreritra mihitsy hoe tsy mamindra fo amintsika ny tompo raha manatona azy isika. Ry havana, ianao no tonga dia mila manatona Jesosy. Aza miandry olona, aza mieritreritra hoe ny olona no ahafahanao miditra any an-danitra, lainga izany. Jesosy rery ihany no namindra fo tamintsika fa antsika hiditra ny lanitra. Ny olona tsy afaka apiditra anao any an-danitra, tadidio tsara izay zavatra izay. Olombelona toa antsika tsy afaka apiditra antsika any an-danitra, fa Jesosy no afaka apiditra antsika any an-danitra. Ny olona afaka mivavaka ho antsika, fa isika ihany no tsy maintsy mivavaka mba ho tafiditra any an-danitra. Na mivavaka ho antsika ara ny olona, mety tsy handray Jesosy raha mbola manota isika, zay tadidio zay. Mety tsy hainy ny tompo raha mbola mijanona minotantsika foana isika, fa mila koa nefa ny isika manatona any tompo, satria Jesosy rery ihany no mpanalalana, izy ihany no mpanalalana makany an-danitra. Sotranao Jesosy. Eto fanahy masina dia mampijery ahy eo amin'ny 9:5 amin'ny toko 2 eo amin'ny ilany eo. Izy rery ihany no mpanalalana. Jerevy ny ten'Andriamanitra fa keo amin'ny anaran'i Jesosy tompo hoe fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Tanareo izany? Amen. Jesosy rery ihany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Izy ihany no ahafahantsika hiditra ny lanitra, fa tsy hoe koa ny mpitondra fivavahana anao, na hoe koa hoe za mama Felisia hivavaka ho anao dia ho tafiditra ny lanitra ianao. Tsy atompoko, lainga izany. Tsy voasoratra ato anaty baiboly izany. Tsy hoe koa hoe ny mpaminany any amin'izay misy ianao any, no hoe hivavaka ho anao dia tafiditra ny lanitra ianao, lainga izany. Mpaminany sandoka izany, sandoka. Raha ohatra pasteur koa tena izany, tena pasteur sandoka izany. Afo be no hitariany ianao fa tsy ho any an-danitra, satria tenin'Andriamanitra dia mazava tsara fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Kristy Jesosy izay olona, izy rery ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra. Tsy ny mpitondra fivavahana akory, tsy ny mpitondra fivavahana akory. Afaka mivavaka ho anao izay mitondra fivavahana, fa tsy afaka hamonjy ny fanahinao. Tsy afaka hamonjy ny fanahinao. Tsy hoe koa ny vola fa folo-karena na ny rakitra omenao no hoe tafidranao any an-danitra. Tsy atompoko, tsy atompoko.
mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa mila mitandrina isika, mitandrema tompoko, mitandrema makany amin'ny Jesosy ianao. Jesosy no antoninao. Afaka vavaka ho anao ny olona fa ianao mihitsy no mila manatona an' Jesosy dia miova makatoa an' Jesosy, miala amin'ny ratsy rehetra. Zay vao ho tafiditra ny lanitra ianao tompoko. Zay ny amin'ny tompo. Tsisy afa-t'izay. Tsisy afa-t'izay. Andiny fa 9 teo mbola raisitsika kely ihany io. Kanefa izao no namindrana fo tamiko dia ny mba hanehoany Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharo-po rehetra. Amen hatreo aloha. Jesosy reka maharo-po mamindra fo amintsika Jesosy. Izy no lohany ho iaho fa tsy ny olombelona. Jesosy ny lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy ny olombelona. Aza manaiky vao fitakolona ianao. I Paoly apôstôly dia manambara tsara entiny amin'ny faharo-pon'i Jesosy. Dia hoy ihany koa ny teny hoe ny faharo-po rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy ka ahazoany ny fiainana mandrakizay. Amen. Hitanareo zany mazava tsara ilay teny. Fianarana ho antsika ny faharo-pon'i Jesosy ary ho an'izay hino azy. Ry havana tsy voafetra izany. Tsy voafetra hoe aty amin'ny fiangonana aty na ary amin'ny toerana ry ihany no afaka ho tafiditra ny lanitra. Aza mino izany ianao. Isika tsiraray avy no tempolo ny fanahy masina rehefa miova. Tsy trano fiangonana intsony zao. Tsy trano fiangonana intsony. Fa isika tsiraray avy no tempolo ny fanahy masina. Isika tsiraray avy rehefa mankatoa azy no ahazo ny fiainana mandrakizay. Ahazo ny fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe koa tsy maintsy amin'ny fiangonana zao. Nefa tsy miteny eto hoe aza mandeha vavaka any am-piangonana akory. Afaka anao mandeha vavaka any fiangonana izay misy anao. Fa aza manompo olombelona. Fa mido anao varavaran'ny lanitra raha izay no ataonao. Fa fantaro ny ara-panahy mpitondra fivavahana misy ao aminao. Fantaro. Sao dia maka plasin'i Jesosy Kristy. Sao dia maka plasin'i Jesosy Kristy. Ka hiaraka ao any amin'ny elo ianareo. Ry havana mitandrema. Mitandrema. Fa i Paoly apôstôly tena mampafantatra antsika tsara. Fa Jesosy ny faharo-pony. Izy no modely ene. Jesosy no modely. Ary izy iray ihany koa no lalana makany an-danitra. Araka ny amin'ny 2:5. Ry havana hibebaka antsika rehefa avy eo. Raha nitoko tamin'ny olona ianao. Ka tsy nandroso mihitsy ny ara-panahinao. Fa vao mera ny hemotra. Hibebaka antsika rehefa avy eo. Manatona ny tompo. Mba tena andeha amin'ny famarinana. Ary tena hoe anaraka Jesosy amin'izay. Amin'ny hitsiny sy ny rariny. Mba ho tafiditra ny lanitra tompoko. 7. Ary ho an'ny mpanjaka mandrakizay tsy mety maty. Tsy hita maso. Dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ene ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Hitanareo zany. Eto zany Paoly apôstôly dia miteny hoe ho an'Andriamanitra. Azafady ho an'ny mpanjaka mandrakizay. Ho an'ny mpanjaka mandrakizay. Tsy mety maty. Ry havana zanako hatreo aloha. Andriamanitra, Jesosy fanahy masina ilay tsy mety maty. Izy rery ihany no tokony ho tompontsika. Izy rery ihany ilay tsy mety maty. Ary koa tsy hita maso. Tsy hita maso. Ny mason'ny nofontsika dia tsy mahita any tompo. Kanefa kosany ny amin'ny fahitana rehefa mikipy ny maso. Na koa ny amin'ny nofy dia efa maro ny témoignage marobe. Mety efa hainao ngambany ato ny amin'ny fahitana ny tompo na koa ny amin'ny nofy ny tompo no mampanofy. Marina fa tonga Jesosy nanao opération any amin'izy ilay fahazavana nanao opération any. Fa tsy nahita ny tompo tamin'ny masoko nofy, tamin'ny masoko nofo aho. Tsy hitako tamin'ny maso nofo izany, fa ilay fahazavana no hitako tamin'ny masoko nofo. Hitako tamin'ny masoko nofo. Ry havana. Jesosy ilay Andriamanitra ambarany eto
ilay tsy hita maso. Ny maso ara-panahy no mahita azy. Rehefa omeny tompo fahabezam-pahasoavana ianao. Ry havana, izy ireny tokony ho ajaintsika. Izy ireny tokony ho tompointsika. Dia hoy Paoly apôstôly hoe dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza. Ry havana, tokony isika mankalaza azy, fa tsy mankalaza olombelona. Tokony tsy mankalaza olombelona isika. Misy ny olona ny anazy indray ny pasterany na ny bishopny na ny mpaminaniny no ankalazainy bebe kokoa noho Andriamanitra. Ry havana, zava-doza izany. Zava-doza. Mibebay ianao tompoko. Mibebay ianao. So sanatrika tsy tafiditra lanitra. So sanatrika ho very ny fanahinao. Tianao Jesosy, tiantsika ny tompo. Ka miantso antsika izy tena atoky azy, tena hiverina aminy izy rery any. Dia ho ihany koa tenin'Andriamanitra eto hoe sy ny voninahitra. Ho azy rery any ny voninahitra koa, omeo voninahitra Andriamanitra. Omeo voninahitra ny tompo. Omeo voninahitra ny fanahy masina. Ry havana, misy ange ny olona mandeha mivavaka manao metimety araka ny fiteny satria ho hitany mpiara-mivavaka sy ny pasteur na koa hoe mpaminanina ohatr'izany. Ry havana, mitandrema ianao raha anatin'izany ianao. Satria tsy ny tompo no hitanao amin'izay, fa ny olona no ilainao dera. Mitandrema tompoko. Manatona an' Jesosy amin'ny fahatsorana tanteraka. Na ao an-tranonao ary ianao, na ao amin'ny toerana misy ianao ianao, manao fitafiana tsotra ianao, raha vehivavy ianao dia misaron-doha ianao, dia mandoleva dia mivavaha amin'i Jesosy. Oka vavaka amin'ny fanahy ianao, fanahinao mihitsy no eto amin'i Jesosy. Dia hiaona amin'ny tompo ianao, ao anatin'ny fanahy, anatin'ny vavaka amin'ny fanahy. Oka amin'ny fahatsorana tanteraka ny anatonanao an'i Jesosy. Amin'ny fahatsorana tanteraka dia hiaino ny vavakanao izy. Ny tompo tsy mianjaintsika hoe anao zavatra hoe lafo vidy be ary tsy ekeny koa izany. Tsy ekeny izany. Andriamanitra tsy ao anatin'ny firendrarendrana, tsy ao anatin'ny fandaniam-bola, tsy ao anatin'ny rehaka izao fiainana izao, fa ao anatin'ny fahatsorana tanteraka. Anatin'ny fahatsorana tanteraka. Ka oka anome voninahitra azy ianao. Oka ame voninahitra azy isika. Mandrakizay izany. Satria izy ilay mandrakizay. Izy ilay mandrakizay. Izy ilay hiafaran'izao tontolo izao. Hiafaran'izao hita maso rehetra izao. Na ny hitantsika izao na ny tsy hitantsika ary. Izy no hiafarany. Ry havana, andohalika isika hivavaka. Hitondra ny tenantsika anatrehan'ny tompo isika. Izy ilay nambara teo. Izy ilay mpanalalana. Izy ilay mpanalalana. Ahafahantsika miditra ny lanitra. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 5:5. Eo amin'ny toko 2 atao amin'ny Timoty 1. Fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Ry havana, izy iray no mpanalalana. Ka aokantsika anatona an' Jesosy. Raha afaka mandohalika ianao dia mandoleva anatrehan' Jesosy. Izy no mahita anao, za tsy mahita anao. Oka nitritena isika. Oka nitritena isika. Alao ny fanambombo ny tena. Fa tsy toetra ny tompo izany. Tsy toetra ny tompo izany. Manetreteny ao ambanin'ny tana mahery ny tompo dia anandratra anao izy. Dia anandratra anao izy. Ry havana tiantsika Jesosy. Izy ihany no famonjena ka andohalika isika. Hivavaka eo anatrehan'ny tompo. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao, ny tompo no mahita, ny tompo no mahalala ny tsy fahasalamanao, dia izy no mahita anao amin'ny toerana izay misy anao. Fa raha afaka mandohalika kosa ianao dia mandoleva anatrehan' Jesosy. Satria ny tompo no mahita antsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Andohalika isika tompoko. Hivavaka isika. Hibebe
mibebaka anatrehan'i Jesosy. Hitondra ny momba antsika anatrehan'i Jesosy isika. Eto amin'ny tompony momba anao. Favaka antsika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao izay Jesosy satria Jesosy niteny taminay ianao an'io Jesosy. Nampafantatra anay ianao Jesosy ny momba ny amin'ny mpanomponao Jesosy. Izay efa tsy ety ambony tany intsony dia i Paoly apôstôly izany. Jesosy izy Jesosy dia nanitry tena teo anatrehanao. Nisarahany tompo ny faharatsiany rehetra. Nisarahany izany Jesosy. Nefa n'izay Jesosy dia tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay tompo malala nefa ny tompo ho any amin'iza moa izay. Ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao Jesosy. Ho any aminao irery ihany. Jesosy mandohalika izay afaka mandohalika eo anatrehanao. Jesosy misy koa tompony tsy afaka mandohalika fa mety marary eo ambony fandriana na koa misy olana ny tongotra izy ireo. Jesosy mamindra fo amin'izy ireo ka sitrahany Jesosy izy ireo koa mba ahafahan'izy ireo tompo mame voninahitra anao mandohalika eo anatrehanao. Mety koa Jesosy olona tsy manana tongotra Jesosy. Mamindra fo aminy ianao Jesosy. Ianao no mahita tompo. Jesosy malala mangataka aminao izay Jesosy malala mamindra fo aminay. Mamelany heloka Jesosy satria tsy mendrika izay. Mpanoty izay tompo ary tsy mendrika Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery ihany. Misaotra tompony amin'ny teny izay nomenao anay teo. Manambara Jesosy fa i Paoly apôstôly dia nanitry tena izy Jesosy. Niala izy tompo tamin'ny ratsy fanaony rehetra Jesosy. Zavatra fahiny Jesosy dia nialany avokoa. Tompo izay koa Jesosy dia mitondra tompo ny tsy famendrenay rehetra eo anatrehanao. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny fiteny tsy mendrika rehetra Jesosy navoaka ny vavanay. Mifona Jesosy satria tompo ny vavanay Jesosy dia indraindray dia miteniteny foana Jesosy tsy araka ny sitraponao. Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay tsiraray avy. Sasao tompo ny vavanay Jesosy mba hadio Jesosy ka mba hiteny soa Jesosy. Hiteny famarinana Jesosy. Ho teny mendrika Jesosy avoaka ny vavanay tsiraray avy Jesosy manomboka an'io. Tompo mamindra fo aminay. Mamelany heloka Jesosy satria raha izany Jesosy dia very izay raha tsy mamindra fo aminay ianao Jesosy. Mamelanay tompo. Sasao Jesosy ny lelanay, ny vavanay, ny fiteninay tompo. Diovy amin'ny rano soa. Ianao no mpanadio Jesosy, ianao no mpanafaka. Jesosy mamelany heloka Jesosy. Tompo malala mangataka koa Jesosy ny famindram-ponao. Tompo diovy koa Jesosy ny fisainanay Jesosy. Mba tsy ho fisaina izao tontolo izao intsony Jesosy. Mba tsy asa loha Jesosy amin'ny zavatry ny tany. Fa kosa tompo andinika Jesosy ny any an-danitra Jesosy. Ny amin'ny hoavinay Jesosy mandrakizay. Tompo diovy ny sainay Jesosy. Mba hisaina Jesosy ny any aminao. Mba hisaina tompo ny lanitra Jesosy satria antompo ny fanirinay hiafaranay. Tompo mamelany heloka Jesosy. Tompo malala ho diovy ny fisainanay. Sasao amin'ny rano soa. Sasao amin'ny rano soa Jesosy ny fisainanay Jesosy mba hadio Jesosy. Hadio toy ny fisainanao Jesosy. Amboary Jesosy ny fisainanay tsiraray avy. Mangataka aminao Jesosy. Okanao andoro Jesosy izay fisaina rehetra tsy araka ny sitraponao anatin'ny lohanay. Diovy Jesosy ny fisainanay Jesosy. Diovy Jesosy amin'ny rano soa. Mba ho mendrika anao. Mba hiaino anao. Mba ankatoanao. Jesosy diovy koa Jesosy ny sofinay. Izay renesinay Jesosy tsy araka sitraponao tompo dia okanao anala izany. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Diovy Jesosy tompo malalao. Ny feo ratsy rehetra tompo izay eninay. Na ira izao tontolo izao izay nandalo tanatin'ny sofinay tompo dia diovy Jesosy ny sofinay Jesosy. Diovy amin'ny ranao. Ranao tompo ilay raha sarobidy Jesosy. Manadio anay ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy.
Diovy Jesosy ao afaka amin'ny tsy famarinana rehetra. Tompo, eo koa tompony masonay ho an'izay manamaso Jesosy. Tompo, diovy ny masonay Jesosy, mba hadio eo anatrehanao. Mba hadio anatrehanao Jesosy ny amin'ny fijerinay. Tompo, mba ho toy ny fijerinao Jesosy, fijery be fitiavana Jesosy, be famindrampo ianao Jesosy, be fandeferanao Jesosy ampianaranay izany. Ampianaranay Tompo mahalala omeo anay izany Jesosy. Diovy ny masonay Tompo. Sasao ny masonay mba tsy hitsaratsara olona. Sasao ny masonay Jesosy mba homendrika anao, mba handinika Jesosy ny lalana makany aminao. Ny makany aminao irery ihany Yesoa. Milanao zay Jesosy. Milanao zay Jesosy malalao. Tompo, mangataka aminao koa Jesosy. Diovy koa Jesosy ny fonay. Ny fonay Tompo no tempolinao. Sasao amin'ranao Jesosy ny fonay tsiraray avy. Mba homendrika anao Jesosy, mba hadio Jesosy, mba hadio am-po ka hitanao zay Jesosy. Tompo, mba tena ho tempoly masina Tompo hitoeranao. Tompo, maro fananarana nomenao anay teo Jesosy. Izay teny nomeny Paoly Jesosy izany. Avaozy Jesosy ny fonay. Avaozy ny fonay mba hianetry tena, hahiankatoanao, hahianaja anao Jesosy. Tompo malalao, mba tsy hanarak'olona izay Jesosy fa hitoky aminao Jesosy. Tompo, mifonanay aminao Jesosy, ny toetra tsy mendrika rehetra. Mifona amin'ny Tompo ianao, raha nanaraka olona, raha nitoky amin'ny mpitondra fivavahanao, ka adininao indraindray Jesosy, mifona ianao amin'ny Jesosy, mifona aminy ianao. Tompo, okenao hiaino vavaky ny tsiraray avy Jesosy, ny amin'ny olombela izay mifikitra amin'ny olombela Jesosy, ka tsy nanajanao Jesosy fa lasa ao aoriana ianao. Tompo, mamindra fo amin'ny tsiraray avy anao Jesosy, satria Tompo, maro Jesosy ny mpitondra fivavahana Jesosy ataon'izy ireo toanao, ka mamindra fo Jesosy amin'izay mibebaka aminao Jesosy. Mamindra fo Tompo ny amin'izay nanao izany Jesosy. Ampenaro izy Jesosy, ampenaro izy Tompo, tsy tao anatin'ny tsy fahalalana. Na mety misy koa Tompo ny nahalala Jesosy nefa nanao izany, ka mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Tompo. Ianao no mpamela heloka. Jesosy mifona aminao Jesosy, mamindra fo. Andriamanitra be fitiavana ianao. Amboara zanakao tsiraray avy Jesosy. Avaozy Jesosy fisainany tsiraray avy. Avaozy Tompo tsiraray avy. Amboary ny fony tsiraray avy Jesosy. Tompo, aoka ny fonao Tompo ny toetra anatin'ny fonay Jesosy. Aizanay mankatoa anao. Aizanay manao zay sitrakao. Aizanay manao zay tianao Jesosy, fa tsy ny tianay. Tompo malalao, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao. Jesosy Tompo, Andriamanitra mendrika hoderaina ianao, mendrika kalazaina ianao Jesosy. Ianao ilay masina sy tsara indrindra Jesosy. Tompo, diovy koa Jesosy ny tananay amin'ny rano soa, izay nikasihan'ny tananay Tompo tsy araka sitraponao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay, ny tongotray Jesosy, izay nandeha tongotray Jesosy malala. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo, diovy amin'ny ranao izay Jesosy malala. Tompo, sotroinay Jesosy ny ranao, sotroko Tompo ny ranao Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny taovako angatao amin'ny Jesosy ny rany, anadiovany ny taovanao, ny mombanao ny aretina rehetra amin'ny tenanao, mba hodorany Tompo amin'ny afony, amin'ny rany. Jesosy sotroko Jesosy ny ranao soa, oka Tompo ny ranao anadio ny taovako rehetra Jesosy, anadio ny taovako rehetra Jesosy malalao, ka dorako amin'ny ranao Jesosy ny loharanoko aretina rehetra Jesosy izay nitantadifona anatin'ny tenako. Dorako amin'ny ranao zany Jesosy, dorako amin'ny ranao zany Jesosy, ny ranao Tompo no afaka manadio ahy, ho afaka amin'ny tsy famalina rehetra Jesosy. Diovy amin'ny ranao a Jesosy, diovy amin'ny ranao a Jesosy. Okenao Tompo no andevina Jesosy ny aretina rehetra anatin'ny taovako, anatin'ny tenako. Diovy ny fanahiko Jesosy, adio anatrehanao. Ranao Jesosy, anasitrana Jesosy ny taovako rehetra, ny tenako rehetra. Ranao Jesosy, andoro Jesosy zavatra nohaniko tsy araka sitraponao. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Okenao Tompo anadio ny vavony ny tsinay Tompo ny momba manontolo. Diovy Jesosy izay zanakao tsiraray avy.
diovy Jesosy amin'ny rano soa. Tompo malalao, mamindra fo aminay, mangataka anao fanahy masina ameno anay. Finoy anao zay fanahy masina, okanao ameno anay fanahy iray. No le fanahy masina lehibe indrindra. Okanao ameno anay fanahy masina. Mangataka anao fanahy masina. Miasa, okanao ameno anay indray. Avozy ny toe-panahinay. Avozy ny toe-panahinay mba tena ho vaovao izay. Satria anao fanahy masina no mitoetra anatinay. Ka mangataka aminao fanahy masina. Ianao natonga anay olom-baovao. Ka finoanao zay fanahy masina. Finoanao zay fanahy masina, okanao ameno anay. Avozy ny momba anay manontolo. Fanahy masina, midira anatinay. Manjaka aminay fanahy masina. Finoanao zay fanahy masina. Finoanao zay fanahy masina, okanao ameno anay. Okanao ameno anay fanahy masina. Finoanao zay zanakao tsiraray avy. Mangataka ny hery avy aminao. Mangataka ny hery avy aminao. Okanao fanahy masina andoro rehetra tsy anao anatinay. Oka ny afinao anasitrana anay fanahy masina. Oka ny afinao anasitrana anay fanahy masina. Ianao le fanahy ny iray lehibe indrindra. Ary tsy misy toanao. Tsy misy toanao. Avozy ny toetsy anay fanahy masina. Avozy ny momba anay manontolo fanahy masina. Okanao ampianatra anay fanahy masina. Anatina bebe kokoa ny iray fanahy masina. Ento ny vavaka anay fanahy masina eo anatrehany iray. Mangataka aminao fanahy masina. Avozy zay fanahy masina. Mba homendrika anao. Mba homendrika anao. Satria tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa izay fa fanahy mahery. Ka misaotra anao fanahy masina malala. Misaotra anao fanahy masina malala. Mibebaka koa izay ho an'ny ankonanay tsiraray avy, ho an'izay manana ankonana. Mibebaka izay ho an'olona tsiraray avy, ho an'izay tsy manana ankonana. Mamindra fo. Mamindra fo, amboary ny ankonanay tsiraray avy. Amboary ny havanay tsiraray avy. Amboary ny olona tsiraray avy fanahy masina. Okanao hikasika ny tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy. Mamela ny tsiraray avy ianao. Ianao n'Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra tsara indrindra. Tompo, mivavaka izay ho an'ny tandrazanay. Okanao Tompo, anamboatra ny olona ao Madagasikara. Amboary Jesosy, ny gasy rehetra Jesosy. Aoka ho isy ny fitiavanao amin'ny tandrazanay Jesosy. Mangataka ny famindramponao. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra fanjakana. Hatramin'ny zaza madinika Jesosy. Hoentiny ao anatrehanao zany Jesosy malala. Amboary Jesosy ny tsiraray avy. Tompo malalao. Okanao Jesosy. Anova ny toetsainy tsiraray avy. Ankatoanao, anajanao, anarakanao Jesosy. Mivavaka izay Tompo ho an'ny tsiraray avy Jesosy. Izay mbola lavitra anao. Zao tontolo zao Jesosy malalao hoentiny ao anatrehanao. Ianao mpamindra fo sy mianatra Jesosy. Ianao mpamela heloka Jesosy. Entiny ao anatrehanao zany Jesosy malala. Ka misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy malala. Ianao no mendrika miamboninaitra, mendrika deraina, mendrika kalazaina Jesosy. Ary tsy misy toanao. Misaotra anao Tompony amin'ny fotoana teto anio. Misaotra Tompo. Apetraka aminao Jesosy ny ampitso. Okanao Tompo hitantana ny ampitso. Ka sitraka ao Jesosy dia oka ho tanteraka. Misaotra anao Jesosy. Mankalaza anao miteranao mamivonaitra anao. Misaotra Tompo. Mankalaza Tompo. Manaja anao. Misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay anio. Vonaitra dia ho anao rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra. Sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra Tompo. Amen. Aleluia, aleluia. Rehefa malalao amin'ny Tompo izay ny fotoanantsika anio fa amin'ny sabata indray ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny 7 alina tia Eropa dia amin'ny 7 alina any Madagasikara izany. Dia samy tahiny Tompo daholo tsika tsiraray avy Tompo dia ny Tompo anie ianao tsika tsiraray avy. Veloma indray eo tahiny Jesosy daholo Tompoko. Aleluia. Amen.